fahamarinana dia mety izy tsy marety halleloia ka ny fikatsatsika ny fanjakana no anaritra ny tombono azosika amin'ny zavatra rehetra avy aminy aoko mafana fo amin'ny fanjakana raha te hisitraka tombony avy aminy zanak'Andriamanitra rehetra dia voatendry ho amin'ny fandrosoana ary fandrosoana tsy misy fiafarana ary fandrosoana azonony amin'ny famirapiratana goavana zay le dia marina oabolo toko fatraty favalambiny folo ozy izy hoe dia marina ozy izy tahaka mifipoakan'ny andro maraina le mazava mandrapatoka eo mitatavovona ny andro dia ahoana ary zany baiboly milaza fa miamamiratra moa le izy fa tsy mety miainana amin'ny tsolopolopy ka ny anjara voatendro anao dia voatendro ny famirapiratana mitoy fa tsy mifanohatra amin'izany tsy miakamitina le izy tsy hoe mianjera androany na miaina androany fa mandroso miamazava hatrany le izy okanao tsy hoe olona manana lasa mampitsiriritra okanao tsy olona manana lasa mampitsiriritra tsy anao tsoa zay olona zay amany oka lasanao ampizetranao tamin'izay mbola tomobile anankiray nananana mampisetry zany fa tsy hoe tanoha kosa no tsara le tomobilitsika efa tsisy tsoa zany izy mantombanao zay allo mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy lasa mampitsika zany sotry amen mahita ho aza amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy lasa mampitsika ianao zany tsony satria hitako fa androso ianao hitako fa androso ianao amen ninninona zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao dia voatendro amin'ny fahombiazana tsy fandrosoana foana ianao ary tadidio fahombiazana mitoy le izy izay atoko fahelopolo andiny voalonkatra mandeha faharoa mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova amirapiratra aminao le izy tao zao tontolo zao ozy izy aizina manarina ny tany fa aminao rery ny mpisana hitana miavaka ianao amany ianao natao andeha lavitra ianao natao hitombo ao aminy Exode tokatra ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo rehefa nitarena zanak'Israely nahita ranomasina mena toy izy Andriamanitra taminy Mosesy aza ve mitarainyreo fa lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ndao amin'izay avy fa hitako amin'inona ny fandrosoko indraindray ianao tia maritra ny fandrosonao amin'ny fetezany zavatra mitranga sy ny zava-misy eo amin'ny fiainanao dia mieritreritra ianao ny fandrosoko dia refesoko amin'ny zavatra hitany masoko tsy zay ny définition ny fandrosoana eto ny fandrosoana eto dia tadidio ny fanananao maso ny mason'Andriamanitra tsy voasaka ny obstacle zay ny atao hoe fandrosoana eto eloia ny ranomasina mena mbola io fa Jehova ny teny tamin'i Mosesy aza vely tanondrika ireo fa tenenireo androso ny fandrosoana zany sy miankina amin'ny obstacle fa toetsaina miracle ny takin'Andriamanitra androso sy hita sakana fa amin'Andriamanitra tsy misy io dia anao koa mila mahita fa tsy misy io tomary teka jereo ne tia le secret Andriamanitra tsy manaiky anokafana ny masosika hijery zavatra hita mihitsy fa hoy izy eto hoe mandroso ianao mahita fa mandroso ianao miaraka amin'ny tompo manomboka izao hitaka ianao fa iainao n'Andriamanitra fa tsy hainao ny problème io ary Andriamanitra tsy miteny zavatra tsy mety zany tamin'i Mosesy lazao izy izy fa androso fa matao Andriamanitra miteny zavatra Mosesy hoe mandroso efa ho anatinao ny fahafahana manatanteraka an'le izy amin'ny fotoana androsonao tsy sakana tsony ny ranomasina mena i problème io mahatonga ny mipetraka eo mianao lanja loatra dinidininao tazatazanonao refrefesinao teraderainao zay mahatonga azo mijanona io ozy Andriamanitra hoe aza miteny amiko hoe misy zavatra manakana anao zany tsy ahafahanao mandroso ayaya fa hoy aho aminao hoe mandroso ozy izy tamin'ny Petera fa ina moa ataonao eto amoron-drano eto anasarato to Jesosy mandroso mbola nidalina kokoa fa zao fetsy le devoly ndroasy le aloha le trompo tena velona ianao akasisy ny ody amin'izay fa amin'izao efa ao le trompo
le trondroalina nandeha reny alina izy nakary aveo le izy nanao retour enao andeha ody tonga amin'ny fitahina zay no maharatsy ny fomonomonana mena maso petera fa reraka tsy nahazo ny alina dia kizitina saky mitondra vaky izy tiana namody izy raha tokony hitondra trondro mody raha tsy tonga teny mpaminanina ny laza taminy mandana mivera dia mampisonga andalina kokoa fa ho amin'ny lalina tsonao ny valony tokony anao ry kristianina havany misy valony anao miandry vokatry ny fanotsonao misika betsaka ny fanazavana metrahantsika ny tenantsika misy an'izay tsy afaka ny androso ngamba no ny antony manokana fa zao lazay ny tompo eto androany tsy misy excuse mandrosoa ianao tsy haiko izy amin'ny mahazo message androany fotrany zany teny zany tena tian'Andriamanitra ietefa amin'olo leto mihitsy tsy misy excuse mandrosoa ianao zava-misy dia manakana anao tsy androso foana fa androany aso ny tena ny tompo miteny aminao antiafatsy ty ok zay mandrosoa ianao tsara tsy afaka makisakana zany ianao raha tsy mandroso tsy afaka makisakana ianao raha tsy mandroso ny fandrosoanao no amaritsy ro dingana misokatra oloanao ayaya ozy izy raha hitandrano ianao tsy hodobo raha hitan'olo ianao tsy horetriky raha maky ny hafa ianao tsy homay vakio fa tsy homay ianao jeroma rehefa mandroso ny zanak'Israely zao ny zavatra nafinaritra tsy zaraiky le izy raha tsy tiaka alleloia ozy Andriamanitra mandroso tonga dia nandroso ry zareo nandroso arak'izay lazainy Jehova vo nandroso izy ay mahatonga ny olana io ohatrany jamba dia satria ianao mahita ny fisiny fa raha vo tsy hitanao ny fisiny dia lasa izy zay no mahiratra mahitanao dia zavatra mitanga misoka le olana mba handehananao amin'izay tsy mahareteka ikaraba zoboreka sayana ayayayaya inony salamy fafatra ny folo am'zato folo mivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely dia taninaki Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny Joda amin'ny fitoeran-masina Israely ny fanjakany ny ranomasina nahitaka nandoso ta ary ny olo Jordana jenarone tonga dia nasian'Andriamanitra maso ny ranomasina hoe reny fatany atao iara tonga dia lasa pile ohatra zao jery atika ny ranomasina tsy diatsika ntsony lasa polisy naganagana raha manandeko kitanareo ny maso ny voary ny sokatra rehefa mandalo ny olo finono misy olo finono eto androany arivo misy olo finono eto androany arivo hitako androany raha tsy saka ny problème fa mbola androso mafana foany tompo foany ianao zao ny zavazay tany isokatra maso ny problème mahita fa tsy azo atao nininina ianao tonga dia taitra be ndranomasina nahita tendrombohitra mifaly avanjataka ny ondro lahy ny avoana tahaka ny zanak'ondry iny zaty mahazo anao ranomasina lasa tsy lasa hitanareo nyrediredi ny ao anaty olona fa inona ny antony ty ranomasina mena ty lasa ny ranomasina ndray no miteny hoe iny ny zaty mahazo antsika iny ny zaty mahazo antsika zany hoe raha ianao ny tokony hitaraina izy lasa mitaraina ao mitoeranao aloha androany ariva miororo ny fanambaniny ero ny antony manomboka misongatra maso ny problema malala fa misy zanak'Andriamanitra matana ino iny
zavatra ohatr' zany ao amin'ny tontolo ara-panahy. Misy zavatra ohatr' zany ao amin'ny tontolo ara-panahy. Mila olona maharaka zavatra ohatr' zany ianao ao amin'ny teny ao amin'ny tontolo ara-panahy. Tsy ianao foana ny sahirana hitazana amin'ity olana era-tena indray ny olana ilana ny olana hamanomboka izao ny olana mitazanao dia tena andao ndefa iny izy. Fa maninona raha mazana? Ny zanak'Israelin'Andriamanitra manontany tena ato ny olana fa iny zato mazanao ranomasina mandositra ianao na ianao raha manontany tena fa naninona koa tony. Alleloia. Maninona Jordana ny orika zany tonga dia misavana andalo Elisako ary tsisy fanontaniana ny Elisa so hitondra ny zanak'Israely mivoaka avy tany Egypte izy tsisy antony tamo izy dia manevaka. Iza netiny taoriana tao. Verina avy any Elisy. Alleluia. Aizy ny Andriamanitra ery mioroko Jordana. Tsy hoe mitondra olona be dia be izy eo mba hoe le zanaka dia zanaka mpaminany tonga dia mitazana Andriamanitra zany nirany zareo tamin'izany anany tonga dia zanaka mpaminany nandoavy rehefa natao amin'ny Eli io mamaly eo amin'ny Elisy io satria finoany Eli ny raisiny Elisy. Fa tsy hoe tonga avy any Elisa dia niteny hoe mitenena miteny tsy fantatra eo amoron-dranomasina ianao fa tsy zara roa zany io. Tanareo izy afaka nizara ny rano satria efa hitako fa afaka mizara afaka mazaka ny rano teny tsy fantatra tsy azo any anina action de grâce ny teny tsy fantatra avy amin'ny fanamasina. Ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra connecté amin'ny fanan'Andriamanitra ianao ary misy fahafenoana manokatra amin'ny vavanao. Dikan'izay tsy hainao tsy nivelana naka sy nivelana ao anatinao amin'ny fotoana ny tena fahafenoana miova ny vision anao lasa tsy olona normal ianao fa olona tsy normal tsara amin'izay. Zany ny atao hoe école de ministère amin'ny fahombiazana miaina ao anatin'ny fahasoavana miziriziry ao anatin'ny fahamantarana mandeha ao anatin'ny fahagagana ohatran'ny Jesosy zany izy tsy mila mibata rano tsy monitako mibata rano izy tsisy rindrina nazera zany ka ny Samsona tsy hitako izy zao vao mandalo fotsiny izy dia zay manosory azy ohatra manoso izy dia avy malazo mandeha izy anaty lakana any tonga andrivotra satria le hery tsy nivelany tsony ka hoe setrasetany nivelany eny fa ao anaty le izy tsy mila mikasika rindrina zany fa raha izy mitereny hoe misaka dia tonga dia tendrombohatra ny lasa ny an-dranomasina. Dia misy zavatra bloqué mila débloqué anao vision bloqué débloqué fanatirana bloqué débloqué zay zavatra bloqué na vision tao mamaly débloqué. Rallye de Miracle 2010 Toamasina. Eto tao anatin'le teny teo dia efa nanomboka nisy olona nandray sahady. Misy olona ao anatin'ny olona ao manana problème izy tamin'ny sofiny droite. Tamin'ny sofinao droite efa tsy nandre mihitsy le sofinao mampolo taona ny maro le izy. Efa manomboka hoe mampolo taona mihoatra ny folo taona zany le izy. Raha eto ianao tiako ametrahan-tanana le sofina tsy hiverina tsony arenina mandrakizay atsakanao ambony ny tananao raha ento.
taiza le sofina tsy nare mihitsy iaiza le tsy maheno ao le marenina Marie Francine. Java mafiona davanti. Halleluja. Ny azony vankolakana dia tsy fiangonana fa iraka natsangan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho fampiorenana ny fononao amin'ny fahatokiana ny fahatsaraan'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony. Ny azony vankolakana anampy anao ny fotoana rehetra vonona ny anompo anao satria mpanomponao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Asa fanompona fampiorenana amin'ny fiaraha-miasan'ny fiangonana rehetra ary misokatra ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fampiongona ny tenan'i Kristy ho iray no tanteraka ny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Tain'Andriamanitra. Ino? 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 Dia hamafiaon'Andriamanitra. Afaka mandeha tsisy tena. Aiza le tena? Efa narina le tena. Narina any. Narina any le tena. Io izy tonga eto sy nitondra tena dia hamafiaon'Andriamanitra. Halleluja. Sofo fanamasina zay matimaty rehetra dia velobelominy amin'izay. Za Jehovah Andriamanitra reo dia tsy miova. Jehovah tsy miova, Jesosy tsy miova, fanamasina tsy miova. Zay nataony tamin'izany afaka veriny androany arivo. Zay fanatehany zay hitondra an'ilay fanovana ary noho ny fiasan'ny fanamasina afaka ianao miala eto amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao miala eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny toerana rehetra lalovan'i Jesosy dia misy zava-mahagaga mitranga foana. Tamin'izany tany Galilia androany arivo eto Tamatavy. Firy ny faly fanao zavatra eto Andriamanitra. Ny tiava mafiaon'Andriamanitra. Halleluja. Ino ary zao ny ataoko ary? Manotro zao. Halleluja. Ino ny ataoko? Halleluja. Zao ndray. Tiava mafiaon'Andriamanitra. Tiava mafiaon'Andriamanitra. Halleluja. Aiza le somare? Nandritra firy taona le izy? 5 taona? Nicolas. Ja. Maheno. Ny tsara ty lehilahy ty mivoto eo amin'ny tendany eo dia tsy afaka ny teny mihitsy fa ny gene anazy zany le zavatra mivoto sy manokatra ny tendany. Androany izy mahavita miteny hoe Jesosy. Averena le izy Nandritry ny 10 taona tompo. nandritry ny 10 taona zany. Averena Jesosy. Jesosy. Diava mafiaon'i Jesosy. Halleluja.